Nampafantarigny tamponina teto Nosy fa misy fahataragna ny fampandrosoagna eto amintsika Madagasikara ka ny vahaolagna malaky sy atongavagna amin'izegny dia nitetikasa ny filoham-pirenena malagasy Andry Nirina Rajoelina amin'ny alalan'ny Emergence Madagasikara. Ny tanjona dia mila mandroso malaky ka hitambarany rehetra satria tombotsoa hiombonana fa indrindra ny eto Nosy eto no varavaran'ny fampandrosoagna ny Madagasikara. Projet président fanahampiana président eo amin'ny famolavolana projet zay misy isaka ny district zany. Elana les techniciens hamolavola ny projet zay mety ilainy le pony eo amin'ny tanàna. Ndao ampina président efa ela zay nisy mpitondra zay nisesesy teto kanefa teo ihany teo tsy misy ny fivana. Noho izay fahatarana zay indrindra no natonga ny président nanesika ity emergence ty mba hatonga atsika mba ho lasa koa hato anatin'ny Afrika mba tsy ho taraiky lava zany atsika eo amin'ny fandrosoana mba ho anisan'ny sangany eo amin'ny fandrosoana mba ho tsirity ny firenena hafa. Na eo aza nitetikasa amin'ny ankapobeny fa misy ihany koa ny zavatra na tetikasa izay maika ka tsy maintsy hatao amin'ny faritra na district na kominy araiky ka ny aty fotony no mahay ino ny ilain'ny ponina malaky indrindra.